Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jus antsika jiaby e. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Manome herinandro fitondram-panjakana ny mpiasan'ny faditseranana anajanonana ny fisavana ara-toekarena ataon'ny mpitandro ny filaminana eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Voahosihosy ny asan'ny mpiasan'ny faditseranana raha ny fanazavan'ny Sempido. Nirefitra mibasy ny ariva teo teny 67 hektara noho ny olana amin'ny ady tany. Tsy manaiky hiala amin'ny trano izay mipetrahana nandritry ny taona maro ireo olona mampiasa tany. Tsy milefitra etsy ankilan'izay ireo milaza fa tompon'ny tany. Tranga mitovy tany amin'ny Antsakabary indray no ny tranga tany Solila, commune ambanivohitry Tamary any Fianaratsoa. Trano manodidina ny 10 no may herinandro lasa izay nidorana teo mason'ny mpitandro ny filaminana. Maro ny tantaran'ny tranga teto amin'ny firenena tamin'ny 7 Martsa 1770 no tsy misy mahafantatra ankehitriny. Manoloana izany dia anisany fampirantiana ny arahana fampahafantarana teny amin'ny zaridaina ny Mahamasina. Maresaka iraisam-pirenena dia vahoaka anjatony no voromaly teny amin'ny Trafalgar Square. Manome voninahitra ireo maty nandritra ny fanafianan'ny tranga tany Londres ny alarobia teo. Ny andidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany. Anombotsika ny vaovao amin'ity alina ity. Manome herinandro ny fitondram-panjakana ny mpiasan'ny faditseranana anajanonana ny fisavana ara-toekarena ataon'ny mpitandro ny filaminana eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Voahosihosy ny asan'ny mpiasan'ny faditseranana raha ny fanazavana teo anivon'ny Sempido. Fanadadiny Feizo Rafaly. Herinandro, io no feim-potoana omen'ny Sampidona ny syndicat-ny mpiasan'ny faditseranana ho an'ny fitondram-panjakana anajanonana tanteraka ny fisavana ara-toekarena na foy ekonomika ataon'ny mpitandro ny filaminana eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Fanitsahana ny lalàna mifehy faditseranana sy fitsabahana andraikitra ihany koa no andikan'ny mpiasan'ny faditseranana izany. Baiko tsy nahita ambokany nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny volana Jolay 2024 izay nilaza fa tokony ampitsaharana izany fisavana ataon'ny mpitandron'ny filaminana izany. Nitaky ny fandraisana andraikitry ny filoham-pirenena izy ireo manoloana izany. Satria heverinay fa voahosihosy ny asanay, doanina ny tompon'izany hoe fisavana ekonomika izany fa tsy misy afa-tsy ny doanina. Ka na entité iza hiteny na polisy na gendarme hoe manana mafahefana hanao an'izany fisavana izany izy dia izay foana misy ny principe de droit ny hoe ny loi spéciale nambony ny loi tsotra izany. Manoloana ny baikon'Andriamatoa filoham-pirenena dia tsapa fa tsy nanatanteraka izany izy ireo fa mbola manohy izany fisavana izany ihany hatramin'izao. Mba hisian'ny rindran-damy marakasa eny amin'ny seranam-piaramanidina eny Ivato dia takeanay ny andraisan'ny filoham-pirenena ny andraikiny mikasika ny olana voalaza etsy ambony io ka ampitsahatra ny fisavana ara-ekonomika ataon'ny zandary eny amin'ny tarimaky ao anatin'ny herinandro. Ankoatra izay isan'ny tarainan'ity syndicat ity ny antsonjay sy fandrahonana ho faty ara ny fomba fitondran-tenan'ireo eo anivon'ny orinasa misahana ny fandriampahalemana
eny amin'ny seranam-piaramanidina. Raha ny vaovao iray, vazaha iray avy amin'ny orinasa misana ny fandriampahalemana tsy nanara-dalàna no nandraona mpiditra-ponja mpiasan'ny faditseranana tany Mahajanga. Tranga izay toerany mpiasan'ny faditseranana iray manontolo. Ireto farany izay mandraona ny tokona raha toka tanterahan'ny mpitondra izany. Takian'ireto mpiasan'ny faditseranana ireto ihany koa ny anatanterahana dinika an-databatra boribory. Itaziavana vahaolana manoloana izany miaraka amin'ireo mpisehatra rehetra toy ny zandarmaria-pirenena, ny polisy-pirenena, ny Samada, ny ACM Marantoanina. Raha ny fanazavany, iroso amin'ny fiantsoana fivoriam-be izy ireo aorian'ny herinandro raha toa ka tsy mivaly ny fangatahana. Resaka ambony latabatra fiatsaram-belatsihy izay no fean'ny fametrahana ny fampihavanam-pirenena raha ny fanazavana azo. Lahara-pameha nefa izany fametrahana izany fampihavanam-pirenena izany mialohan'ny fifidianana raha ny fanazavana azo hatrany. Fanadadiny Michela Ranarzona. Lalàna 12 tsipika 7:30 lalàna mifeny fametrahana ny fampihavanam-pirenena marina eto amin'ny firenena. Resaka mbola latabatra fotsiny ihany hatreto raha ny fanazavana azo fampihavanam-pirenena saritsariny. Ilaina ny fametrahana ny fampihavanam-pirenena tena izy ary miainga avy any fotony izany. Tsika ihany anao azy. Zay zany angamba valitenika amin'ireo mpanokana hoe zavatra tsy ampy ve inona tsy ampy za hoe aleo no mpandeha amin'izay ary satria io zany efa mba alàna mivoaka produke fa ny ataontsika kosa dia tena hoe ampiana ny toe-tsaina ny esprit ny lalàna io ampiana hatrany fotony. Isan'ny fitaovana iray hitondra ny amin'ny fifidianana mangarara ihany koa ny fampihavanam-pirenena raha ny fanazavana azo. Tsy hisy ny fifidianana mangarara raha toa ka mbola lonilony no misy eto amin'ny firenena. Raha manazisany tena raha alohan'ny élection mazava tsara misy ny lamina fety. Nananahoana no misy fandamin'olona. Fa nareo ka mofezolo tadoloatra hoe nareo manao. Tsy misy mijery ny olana ara-politika eto amintsika, izay no antony anaovana ireo fikambanana misehatra ara-politika ny hetsika mba hisiny ny dinika hatongavana amin'ny lalàna eken'ny rehetra. Ny sehatra rehetra na ara-politika na ara-piarahamonina ohatranay dia ny interpellé tena nanao antsoavo mihitsy tamin'ireo olom-boafidy, tamin'ireo expert, tamin'ny fitondram-panjakana ny hoe dinio tsara andao atao tena hakana hevitra ifotony zany lalàna fampihavanam-pirenena zany mba ho eken'ny rehetra amin'izay hialana ny lonilony rehetra izay mety mbola ho avy. Hitantsika nefa moa fa mivoaka io ilay lalàna dia rahantsika mahita io fa na ny expert nareo ilay izay namolavola lalàna dia tsy mitovy ny heviny ao anatin'ilay izy. Noho izany tena mbola tsy eken'ny rehetra zany ilay lalàna. Rehefa lalàna tsy eken'ny rehetra, inona no tohiny? Raha ny zava-misy eto amin'ny firenena samy manana ny heviny sy ny loko politika ny antoko politika samihafa, tsy misy mitovy jery, tsy misy ihany koa ny tena fiaraha-miasa marina entina hanavodana ny firenena. Tsy mbola tafapetraka ihany koa ny solon'ny FFM na eo aza ilay lalàna tsy mbola hita taratra marina ny tena fampihavanam-pirenena. Tamin'ny fanokanana ny biblioteka eo Antambaranandriana, ny vadin'ny filohampirenena no nasondrotry ny filoha Rajaonary Mampianina nandritry ny kabary izay nataony. Tsy misy fandraisana tamin'ny fanatanterahana io tetikasa io anefa ny vadiny no ity tetikasa ity izay tafiditra ao anatin'ny projet présidentiel. Fanadadiny mianta Randriana Evo. Eto dia makasitraka manokana ny nataon'ny Ramatoavadika première dame ozy nareo tamin'ny nanatanterahana izao biblioteka izao satria dia izy tahaka anareo izy manao an'izany fa izy dia lola arana mitarika ary tena manao ny aintsio zavatra mametraka fotodrafitrasy ho an'ny vahoaka, ho an'ny tanora, ho an'ny vehivavy, ho an'ny firenena. Toy izay ny santionan'ny kabarin'ny filohampirenena Rajaonary Mampianina nandritry ny fanokanana ny toerana famakiam-boky etsy Antanimbaranandriana ny alarobia lasa teo. Fiderana Andramatoa vadiny no natao nandritry io fotoana io.
nentina ny rearian'ny voangy-rajonary mampianina araka izany ny fanokanana ity biblioteka ity. Araka ny teto anefa tafiditra anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanamboarana io trano famakiam-boky io. Ny volana martsa teo ihany koa no nikasa anao ny fanokanana ny toerana ny vadin'ny filoha Rajonary mampianina. Raha tsy ahivina, araka ny loharam-baovao azo, nisy ny fanerena ireo tompon'andraikitra isampo-tany teto an-drenivohitra, andefa olona 520 avy nandritry ny fanokanana. Ary teo ihany koa ny fanerena azy ireo nanao t-shirt HVM avokoa. Fatahorana ny mety fahavitsy ny fanotronana ve no anton'izany. Raha ny zava-misy aloha, saika nahitana tranga toy izany avokoa nandritry ny hetsika ataon'ny HVM. Anisan'izany ohatra ny fanerena ireo mpiasa-mpanjakana vehivavy ilahatra tamin'ny 9 martsa teo iny. Tsy nahitana fiovoana goavana ny sandan'ny vola malagasy nandritry ny 20 taona ny fandimby. Tsy hita taratra araka izany izay politika-mbola nentin'ireo fitondrana ny fandimby teto Madagasikara nandritry izay fotoana izay fanadihadiany Fezora Valy. Ny fanadihadiana natao eo amin'ny 3 volana faharoan'ny taona hatrany no ahitana fiainan'ny sandam-bola malagasy. Anton'izany ny fitombon'ny fangatahana hividy devise amin'ny alalan'ny fanafarana entana indrindra amin'izao fotoana izao. Raha toa ka miaina kosa, ny tolotra famarotana izany no ny fahataperan'ny vola niditra tamin'ireo vokatra fanondrana. Tsy zava-baovao intsony izany, raha ny fanazavan'ny governoran'ny Banque Iben'ny Madagasikara fa efa niainana nandritra ny 20 taona mahery. Deuxième semestre inaovana sy roa arivo dia nisy fotoana izy io ny se réévaluer dia nitoy ihany zany nanomboka hatramin'ny janoary febroary dia mitombo amin'izao fotoana izao zany ny demande na devise amin'ny fanafarana entana indrindra fa amin'ny fanafarana solika zany. Tsy andany nefa miena koa ny mpivarotra devise, ny offre de devise satria efa manomboka tapitra koa ny recette azontsika tamin'ny exportation na produit de rente. Matetika ny manomboka eo amin'ny deuxième trimestre ny sandam-bolantsika dia somary maka dépréciation kely, zay ny tendance générale na saisonnalité antsika zany. Zatra vaovao zany fa raha mijerinareo nandritra n'izay 20 taona lasa zay dia ohatr'izay foana ny fandehan'ny sandam-bolantsika. Araka izany, tsy nahitana politika-mbola mazava teto Madagasikara nandritra ireo fitondrana ny fandimitra tao anatin'ireo 10 taona mahery ampiakarana izany sandam-bola izany. Tsy voafaritra mazava ihany koa izay paikady ampitomboana ny famokarana azona manondrana vokatra bebe kokoa. Na nisy aza ny politika-mbola tsy hita izay vokany ary tsy nisy ihany koa ny fampahafantarana izany. Raha tsy ahivina ihany koa ny fametrahana ny famarinana toeran'ny sandan'ny vola malagasy dia isan'ny fepetra iray apetraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena mialoha ny hanomezana na tsia ny ampaham-bola manaraka amin'ny famatsiam-bola FEC. Tamin'ny fanadihadiana nataon'ny agence capsule amin'ny mety ho ataon'ny malagasy raha manambola izy ireo dia ny fananana ara-materialy avokoa. Raha ny fanazavan'ny mpandinika ny fiarahamonina tsy magaga ireo valiteny ireo. Fanadihadiany Michela Ranardzona. Fanontaniana napetraky ny agence capsule tamin'ny olona 1700 mandinina ny 12 taona mihoatra ny 20 febroary hatramin'ny 2 martsa 17 sy 2 arivo teo ny hoe raha toa ka manana vola 20 tapitrisa ariary ianao inona ny lahara-pahamehana. 5 isanjato amin'ireo olona nanaovana fanadihadiana no namaly fa ny fividianana na ny fanamboarana trano lahara-pahamehana. 4 isanjato kosa nilaza fa ny fananganana orinasa, ny ambiny kosa ny fividianana fiara, ny fanomezana ny mahantra na ihany koa ny fividianana tany. Fanontaniana faharoa, raha toa ka manana 200 tapitrisa ariary ianao inona ny lahara-pahamehana. 7 isanjaton'ireo olona nanaovana fanadihadiana no nilaza fa ny fananganana orinasa. 3 isanjato nilaza fa hanangana na hividy trano, ny ambiny kosa ny hividy fiara na nomeny mahantra na ihany koa ny hividy tany. Ratsorana mamaritra ny ampahanisa betsaka tamin'ny fanadihana nataon'ny agence capsule ny amin'ny mety ho ataon'ny malagasy sasany raha manambola ny fananana ara-materialy. Tafalatsaka ao anatin'ny fahantrana lalina ny firenena ary toe-javatra tsy mahagaga izany raha fanazavan'ny mpandinika fiarahamonina iray nanaovanay ny fanadihadiana. Ka Madagasikara raha tsika mahita fa tena mandalo zavatsarotra izao
tsy io ketresahanareo ihany fa ny amin'ny indicateur rehetrarehetra mihitsy zany a, na ny navoakan'ny banque mondiale, na navoakan'ny FMI, na ny navoakan'ireo organisation internationale samihafa, na ny navoakan'ny mpanadiady anankiray ny laza hoe tsika ny fahaefatra farany farany mihitsy tsika dia ao anaty fantrana lalina zany tsika io moa zany misy manampahaizana izay antsoina hoe Maslow ny teny hoe ny zavatra tadiavin'ny olona voalohany alohan'ny zavatra rehetrarehetra dia ilay filana fototra ny bien matériel physiologique indrindrandrindra ka raha izany ankety zany dia manamarina tsara ny voalazy hoe ianao zany ohatra ny zazakely voateraka ianao dia mitomany aloha ny ataonao dia menanao dia mangina aloha satria izay no akaiky anao indrindra. Raha tsorana ny anangona fananana hiatrehana ny fiainana no masaka ao an-tsain'ny ankamaroan'ny malagasy manoloana ny fahantrana mianjady aminy. Eo ihany ny fisaina nanangana orinasa saingy ny anangana trano isitrihana no tena betsaka. Any amin'ny farany eritreritra kosa ny andeha hitsidika tany hafa ankoatra ny Madagasikara. Maro ny lesika hita teo amin'ny fampianana ny lalàna amin'ny feny marché public eto Madagasikara. Nahavoazana araka izany io lalàna io ary teboka maro no natsaraina ahafahana manantanteraka ny tantandalàna sy ny fitantanana madio. Fanadinika eto Andriatsilavo. Hatramin'izay tsy nisy ny mangarahara amin'ny fanomezana sy ny fanatanterahana ny tolobidy amin'ny fahazona ny tsenam-barom-panjakana na ny marché public. Tsy nisy ihany koa ny fanasaziana ho an'ireo izay tsy nanara-dalàna amin'ny fanaovana ny tsenam-barom-panjakana na ny marché public. Ohatra amin'izany ny teo anivon'ny orinasa Jirama. No avaozana araka izany ny lalàna amin'ny fe io tsenam-barom-panjakana io tamin'ny alalan'ny lalàna laharana 924 tsipika 850 ny 520 ny volana janoary 724. Tanjona raha ny fanazavana ny anatsarana ny fampiasam-bolam-panjakana mba hisy fiantraikany amin'ny vahoaka ary ananana tompon'andraikitra matianina bebe kokoa. Fa manomboka izao zany any amin'ny andininy fa 70 raika amby 70 any dia napetraka mazava tsara mihitsy hoe inona no sazy miandry ny sehatra tsy miankina raha ohatra ka manaonao foana izy inona no sazy ho an'ny mpiasa-panjakana mikirakira ny tsenam-barom-panjakana raha ohatra ka tsy manara-dalàna izy. Raha ohatra izy sehatra tsy miankina dia ohatra fotsiny ilazaiko hoe voilika izy tsy mahazo mandray anjara intsony amin'ny marché public amin'ny tsenam-barom-panjakana. Io zany le hoe liste noire zay zany azo atao zay. Ny RMP zany manonona zay. Raha ohatra indray izy ka aty amin'ny fanjakana dia mitovy amin'izay ihany mety tsy mahazo mikirakira marché public intsony fa na izany zany raha izany dia tsy manakana ny hoe sanction na hoe sazy any amin'ny fehezan-dalàna famaizana arakaraka le zavatra mitranga hitan'ny olona ao zany le izy. Teboka maro no nasiam-panivana sy no avaozana amin'ny lalàna amin'ny fe ny tsenam-barom-panjakana io. Ohatra amin'izany ny hoe tsy hijanona eo amin'ny filazana gazety tahaka ny mahazatra intsony ny tolobidy fa hitatra amin'ny tranokala sy ireo tambajotra serasera isan-karazany. Nomena sehatra bebe kokoa ny fiarahamonim-pirenena ary nosarahana ny fanaraha-maso sy ny fandrindrana. Zany hoe raha teo aloha le contrôle sy le régulation, le fanaraha-maso sy le fandrindrana zany dia nitambatra tao anatin'ny autorité de régulation des marchés publics na ny manamahefa mandrindra ny tsenam-barom-panjakana fa zao kosa dia nisarahana le izy ny mpanaraha-maso hafa, ny ARMP dia hafa. Zany hoe ny ARMP zany dia mijanona amin'ny fanaovan-dalàna, fampiarana ny lalàna, raha izay faharoa fampiofanana ary ny fitsarana ny disadisa raha sendraka misy zany zany zavatra zany. Ina moa le disadisa le hoe recours zany resahantsika amin'io. Ohatra hoe misy olona tsy afa-po amin'ny tsy fahazona ny tsena anankiray dia afaka mametraka fitoriana any amin'ny ARMP. Nisy ihany io taloha fa natsaraina zany ny fomba fametrahana izay fitoriana izay ao anatin'io fehezan-dalàna no avaozana io. Fametrahana ny tantandalàna sy ny fitantanana madio no tanjona. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana. Nisy ny fampiofanana manokana ho fandalinana ny tsenam-barom-panjakana ary ivoaka ny volana jolay ho avy izao ny andehan'ny voalohany. Ireo andehan'ny voalohany ireo no ikarakara ny journée des marchés publics izay atao ny faran'ny volana martsa ho avy izao. Isy ny famelabelara-kevitra momba ny lalàna vaovao, mifehy ny tsenam-barom-panjakana mandritra io andro io. Vokatry ny fanovana rafitra tany alono Antony Makrosofana ny lanja ny fanabeazana fototra eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny fanazavan'ny mpandinika fiarahamonina mba toerana loatra ny mpampianatra tsy voaofana eny anivon'ireny sekoly samihafa ireny. Fanadidiny Mikaela Ramalona.
raha tsy toerana ny fampianarana eto Madagasikara raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny fanadidina natao tamin'ny taona 2014. Vokatry ny politika mpanjakana tany aloha no lovaina taty aoriana ny faratsy ny kalitaon'ny fampianarana ankehitriny raha ny fanazavan'ny mpandinika fiarahamonina. Zao zavatra mahazo ny fanabeazana eto Madagasikara zao dia misy tantara dia voka-dratsy ny tantara tany aloha tany izay misy fandraisany be dia be tamin'ny fidirantsika malagasy amin'ilay hoe fanitsiana ara-drafitra, izany hoe ajustement structurel. Io zany tsy vitany hoe rehefa tsy anasa dia mitady asa, fa mila olona tena manana an'ilay toe-tsaina mpanabe any anatin'ny fosin'ny fanahany mihitsy, fa tsy vita fotsiny hoe tsisy anasa dia miasa. Ka izay zany no mahatonga an'io zavatra mahazo antsika. Mpampianatra manodidina ny 500,000 raha tsy ahivy no nanaovan'ny banky iraisam-pirenena fanadihadiana ny volana aprily hatramin'ny jona 2012. Ny kajy sy ny teny frantsay no nanadinana ireo mpampianatra, ary 9.3 isan-jato ny mpampianatra no nanaovana fanadihadiana ihany no nahazo isa ambony indrindra takina amin'ny kajy. Ireo mpampianatra ireo anefa no miantoka ny hoavin'ny firenena amin'ny fampitana fahalalana. Raha ny zava-misy natao tsinotsinona trano ny fampiofanana ny mpampianatra. Ny azo vanikolakana dia ny tanina ny riny tsara, izany hoe ny zanatsika no vanina ny fahaizany dia ny mpampianatra naniriny no vanina. Zay zany. Io zany tsisy fahagagana. Rehefa tsara ny mpampianatra dia tsara ny zanaka ampianarina. Dia io zany no lesoka be atsika malagasy. Hoe mila ampiofanina tsara zany ny mpampianatra atsika, satria ny mpampianatra atsika indrindraindrindra fa ny amin'ny sekoly fanabeazana fototra no mamola vola ny zanakitsika ho lasa olombanina na tsy saropady zany. Ny mpampianatra frama amin'ny akabeany no nahitana lesoka raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena. Fampidirana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra ireo isan-taona no takiana izy ireo. Ilaina ny fijerena ny mari-pahalalana ananan'ireo mpampianatra raha ny fanazavana trany. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia mbola tsy foana tanteraka ny otrikaretina polo eto Madagasikara. Mbola ahitana sakana ny fantanterahana vaksiny eny anivon'ny fiarahamonina eny ankehitriny. Tanterahana malmo ny hetsika fanamafisana ny andron'ny vaksiny amin'ny lefakozatra andeha amin'ny 10 tamin'ny fomba ofisialy tany fandriana Amoronmany. Narindra Randranomanana. Eny anivon'ny fiarahamonina mbola ahitana sakana tsy hanaovan'ireo reny mpianakaviana vaksiny hiadina amin'ny lefakozatra na polio ny zanany amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'izany ny olana eo amin'ny lafiny ara-pinoana na ihany koa ny vaksiny izay mifanesy ao anatin'ny taona iray. Olana eo amin'ny tsy fahampiany fanentanana feno no mahatonga izany raha ny fanazavana. Tsy mazoto ny hanao vaksiny ireo fianakaviana satria tsy ampy ny fanentanana ho an'ireo tanàna any ambanivohitra. Ezakaezaka amin'ilay olona ao zany le mpitondra fivavahana anazava aminazy hoe tena ilaina ny zavatra satria nizao tonga ny olana raha ohatra ka misy zaza tsy vita vaksiny 10 na enina na 10 tanàna anankiray ny ambiny vita dia mbola tsy voafehy foana le fiparitany tretina sanatria ireo ankizy ireo nytonton'ilay osaketina. Zay ny olana zany dia hoe zany zany olona hazavana amin'ilay olona hoe atao vaksiny zaza fa tsy mety tsy fanavana an'ilay vaksiny. Olona ankizy alatsaka 12 taona malemy tampoka anatin'ny 2 volana dia mila lazaina ny tompo-pahasalamana satria zany ireny olona malemy tampoka ireny dia ahina au polio, ahina dia rehefa hita ilay olona dia atao ny investigation dia alefa ny analizy. Tamin'ny taona 2014 manodidina ny 470 ireo trangana polio hita maneran-tany, Radimiala sy Teloetsy izany tamin'ny taona 2017. Mbola ilaina ny ezaka eo amin'ny famongorana tanteraka ny polio eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny fisian'ny otrikaretina amin'ny alalan'ny rano maloto no ahina hanaparitaka izany, indrindra ny anivon'ny fiarahamonina raha ny fanazavan'ny teknisianina. Amin'ny taona ho avy, mikasy hametraka ho kandida azona ny sertifika polio free ny firenena malagasy manoloana ny ezaka vita nanomboka ny taona 2014. Madagascar est tout prêt à l'éradication. Efa akaiky amin'ny fanafanana ny polio tanteraka ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao, fa mbola ilaina ezaka ny fanaovana vaksiny amin'ity taona ity na efa niata aza hatreto ny fiparitany otrikaretina. Mbola ilaina ny fanamafisana ny fanaraha-maso manoloana izany sy ny fanaovana ny vaksiny.
indrindra nandritra ny fandalovan'ny rivodoza enao teo. Mbola misy ireo mponina no mipetraka lavitra ary tsy nahavita izany. Ilaina ny fitazomana ny fepetra rehetra takina amin'ny fahazahoana ny sertification ho an'ny Madagasikara ho an'ny 3 taona ho avy. Dia isitsika zany zao tena ao anatin'ilay fanamafisana mihitsy mandra-patapitra ny hoe éradication ny polio zany eto amintsika eto Madagasikara. Rehefa mahazo an'ilay certification tsika na certificat dia zay vao hoe mijanona le hoe enim-bolana io. Dia io zany misy évaluation misy ataon'ireo expert ny OMS foana dia miandro ny évaluation foanitsika. Tsikaritra fa nibanatrany tao anatin'ny lahatenin'ireo minisitra ny Fandimby Omaly ny fanindraindrana ny filoham-pirenena mivady sy ny fitondrana. Nandritra ny lanonana natao loha laharana ihany koa ny antoko HVM tamin'ny alalan'ny fitondrana ny t-shirt sy ny sora-baventy. Tahaka ny miseho mandritra n'ireny fampelezan-kevitra ireny. Mitetina 3 miliara sy 5 tapitrisa ariary ny volalana nandritra ny tsy andiany fafolo ity. Ny amitra amin'ny fiandohan'ny volana Aprily ny fanaovana vaksiny adina amin'ny levakozatra na polio ho an'ny faritra Sava sy Analanjorofo vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Enao. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nirefitrano-basy ny hariva teo teny 67 hektara. Tsy manaiky ny ala amin'ny trano izay nipetrahany nandritry ny taona maro ireo olona tsy milefitra. Etsy amin'izay ireo milaza fa tompon'ny tany fanadadiny Iona Saina. Pobaso nataon'ireo mpitandro ny filaminana entina naparitahana ireo olona mandany fanalana azy ireo amin'ny tranony izay nonenany am-polo taonany. Tsy rariny zao ireo mponina, tsy nisy ny filazana mialoha fa polisy miaraka amin'ny vady tany ary fitaovana amefena ny tanàna no tonga ny atoandro teo hoy ireo mponina. Presidara Ratsiraka no nametraka anay teto fa tsisy hoe olona fanametraka anay teto fa raha izy manala anay teto Presidara Ratsiraka mialy zahay raha Presidara Ratsiraka satria izy mbola nametraka izy ny ray aman-dreninay teto zany. Io raha matoa io zany lasa Isabella zany nefa zavatra izy ara dia efa nalefanay zany le taratasy efa nisy taratasy le diavanay dia rehefa niady amin'ny taratasy io zay rehefa niady zay dia efa misy zany efa naretenay le apelina andro zareo efa naretena le didy rehetrarehetra mbola misy didy mandeha io dia androany zao zay tonga zay dia tonga avy sady miaraka amin'ny hery famoretana be dia be zay eto amin'ny tanàna eto tonga zay dia hoe alany zay anefa tsy ala amin'izany zay. Zay zany président république zay mba hijerany madinika fa tsy aty ahilika ohatra zao foana le madinika. Amidin-drano Robert amin'ny karana ve ny tanàna dia majinika no ahilika tato izy daholo ny petsapetsa miaraka amin'ny rano Robert. Za io ao afotsivolo 5 taona mipetrahako teto. Rano Robert miady aminay aminio atoko favori. Mba jereo tsara fa 20 tokantrano vahoaka na amin'arivo efa tokony amin'ny 3 arivo latsaka kely zany ny olona mipetraka amin'io trano io. Ireto olona anatin'ny trano ireto izay arovan'ny mpitandro ny filaminana no milaza fa tompony miaraka amin'ilay antoko politika iray raha ny nambaran'ireo mponina. Fianakaviana mahery ny 20 no tsy hanan-kelofana raha miroso amin'ny fakana ity tany ity ireo milaza fa tompony. Tsy nanaiky ny ilaza ny anaran'ilay olon-tsotra ny vady tany. Nisy ny fampilazana mialoha natao tamin'ireo mponina raha ny fanazavana. Ny fampilazana zany dia efa nisy tokoa ary efa imbetsaka. Ny fanatanterahana didim-pitsarana moa dia tsy maintsy misy foana ilay fampilazana. Raha tsy izany tsy azo tanterahana. Izay ny milalana antsika amin'izao fotoana izao efa natao ilay izy efa vita atsakany sy andavan'ny daholo ny zavatra rehetrarehetra ny ao amin'ny resaka procédure zany resahana. 7 ara 7 santiara no refiny ity tany ity. Mienjandroa ny tady eo amin'ireo mponina sy ireo izay milaza fa tompony. Ireo vahoaka izay tsy namoaka ny entan'izy ireo ary tsy hiala na inona mitranga raha ny nambaran'izy ireo. Toy ny fanefena tany ho anoloan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Iosy. Tonga nijery ifotony ireo tompon'andraikitra ao amin'ny sampana fananantany any Antoerana. Niakatra tao anatin'izany moa niaraka tamin'ny préfet de région
Lefitry ny ben'ny tanàna roa directeur interrégional ny postra ary ny mpanolontsaina manokana ny ministry ny postra tsy fantatra hatreto ny toy an'io raharaha io raha ny vaovao voaray avy any an-toerana ho tanterina aminao ihany moa araka izany ny fivoarany ity raharaha ity. Nanohizantsika ny vaovao dia tranga mitovy tany Antsakabary indray no ny tranga tany Solila commune ambanivohitry Tanamaria ao amin'ny Fianaratsoa any. Trano manodidina ny folo May herinandro lasa izay nidorana teo mason'ny mpitandron'ny filaminana. Fanadadiana. Misavorovoro ny ao amin'ny tanàna Solila commune ambanivohitry Tanamaria Kalamavony any Fianaratsoa. Trano manodidina ny folo teo no maika Ilafirehitra. Antony fandoroana raha ny vaovao voaray ny tranga nahasandahalo niseho tao amin'ny commune ambanivohitry Tanamaria izay nahaverezana omby maromaro. Ireo polisy avy amin'ny FIPA sy DAS no ny andraikitra ny raharaha. Voalazan'ireo fokon'olona veriomby tamin'izany fa ao amin'ny io tanàna Solila io ny fieren'ireo dahalo nandritry ny fanadihadiana natao azy ireo. Nanomboka ny 14 Martsa teo araka izany no nisy ny fikasan'ny teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana isamborana ireo dahalo saingy nisy ny fanakanana nataon'ireo mponina ao an-tanàna. Niverin'ireo mpitandron'ny filaminana andro vitsy taorian'io niaraka tamin'ny lefitry ny ben'ny tanàna sy ireo olona veriomby. Ity lefitry ny ben'ny tanàna ity no voalaza fa nanome baiko ny andoroana ny tanàna Solila. Rehefa vita ny fandoroana, voalaza fa ireo fokon'olona no nandory ny tanàna. Efa nisy ny didy fisamborana ity lefitry ny ben'ny tanàna ity avy amin'ny fampanoavana ao Fianaratsoa saingy tsy mbola totozy izany. Hatreto, mbola tsy fantatra ny tena marina mahakasika ity raharaha ity izay mitovy tamin'ny tranga nisy tany Antsakabary herinandro vitsy lasa izay. Teo imason'ny mpitandron'ny filaminana maromaro no nandoroana ireo trano ireo. Tsy nanankan'izany ireo mpitandron'ny filaminana fa nitaza-potsiny. Araka mifantatra nefa, 3 lahy tamin'ireo voalaza fa dahalo no efa nisamborina sy ny tanàna Vonjimaika anaovana fanadadiana. Raha nanantona teny anivon'ny polisy-pirenena ny mpanao gazety niezaka nangataka fanazavana momba io tranga io. Navaly ny tompon'andraikitra fa mbola tsy manana vaovao momba iny tranga iny ny tenany. Andrasana ny fanadadiana mahakasika ity raharaha ity. Voatana ary nahiditra amponja Atsila Réunion ny alahady teo ny tatsambo malagasy roa lahy voaroroy amin'ny fanondranana antsokosoko fanafody fampiasan'ireo mpidoroka zava-mahadomelina ary tany azafady indrindra fanadadiana ny Hiona Saina. Tatsambo malagasy roa lahy no voasambotry ny mpitandron'ny filaminana Réunionnais tany amin'ny seranantsambon'ny La Pointe de Galet ny alahady teo. Fikasana hanondrana artanina any amin'ny Tinosy Ravavy ity no antony isamborana azy ireo. Ny artanina izay fanafody fampiasan'ny mpidoroka zava-mahadomelina ary voararany lalàna ny fivarotana azy. Nahatratrarana fonosana 903 tamin'ny fanafody io sy lela vola 903 euro ireto tatsambo ireto. Nahiditra amponja Vonjimaika avy hatrany izy ireo rehefa natolotra ny fampanaovana tany an-toerana. Araka ny fanazavan'ny fampanaovana ny La Réunion, manodidina ny 7 euro ka hatramin'ny 2 euro ny vidin'ireo fanafody ireo. Raha ny fantatra, nandritra ny fisavanan'ny sambo lehibe La Fournaise ny asan'ireo teratany malagasy ireo no nahitana ireto fanafody tsy azo ahondrana ireto. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa inay dia maro ny tantaran'ny tranga teto amin'ny firenena ny 7 Martsa 1777 no tsy misy mahafantatra ankehitriny. Manoloana izany dia nisy ny famparatiana ny arahana fampafantarana izay tantara izany androany teny amin'ny zandaridaina ny Mahamasina. Fanadadiany Mikaela Ramalona. Maro no liana tamin'ny fampahafantarana ny tantaran'i Madagasikara, indrindra tamin'ny 7 Martsa 1770 sy 790. Mpianatra, ray aman-dreny, olon-tsotra, samy tonga liana tamin'izany androany teny amin'ny zaridainan'ny Mahamasina. Antony raha iny nahaliana ny mpianatra, ny nahitan'izy ireo ny tantara tsy nampianarina azy tany am-pianarana. Tranga maro no hita tamin'ity alalan'ny fampirantiana ity, toy ny fampisehoana ny sary tamin'ny vanim-potoanan'ny 1770 sy 790. Fanazavana izay zava-misy ho an'ny mpitsidika rehetra. Teo ihany koa ny fandraisana ny etaetan'ny mpianatra, noraisina an-tsoratra ny tokony ho avin'ny firenena sy ny fitiavan-tanindrazana. Rariny raha toa ka fantatry ny rehetra ny zava-nisy marina tamin'ny tantaram-pirenena ary ny fanampiana ny fampianarana ireo ankizy any an-tsekoly no nataony ny teo anivon'ny Iltsera tamin'ity androany ity. Ny FDB dia hoe mihorom-paka ho an'ny fahalalana. Vahoaka tsy mihorom-paka amin'ny tantarany dia mora raviravirain'ny mpanao politika
sy ny hery samihafa na eto atoerana io na ny ivelany. Ka ho an'ny tsera dia fanapariahana, fampizarana ny tantara mba olombalina kokoa angamba ny tanorantsika, satria fantatra koa fa na eny ampianarana raha ny taranja tantara na ny tantara ny 1700 ara dia somary mety tsy ampy kely. Dia miezaka izay tsy hoe ameny fa mba hoe hitondra izay fahalalana sy voka-pikaroana samihafa nataony mpikaroka. Hatreto mpaintantara, mpikambana eo anivon'ny Akademia Malagasy sy ny maro hafa no miezaka mampahafantatra ny zava-misy marina teto amin'ny firenena toy ny zava-nisy androany. Tsy ny teto Antananarivo irery ihany no nampahafantarina fa ny tantara rehetra hatrany amin'ny faritra tamin'ny daty ny 1700 sy 700. Alohan'ny anarantsika ny vaovao ara-kolontsaina, ny vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisam-pirenena dia ireto misy dokavarotra. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka, izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fata mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika piarahamonina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ve ohatry mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanohana, ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala ve severa ora amsia mba haingakaingana kely ianao fa zange mba maiky. Fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du curry? Elle est toute carrée comme le curry. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de bon lait. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri kiri kiri. Mpizahan-tanan'alany maro no mitsidika ny allée des baobab isan-taona. Toerana tokana manana ny maha-izy azy eo amin'ny sehitry ny fizahan-tany. Maro ireo ezaka ataon'ny tompon'andraikitra hanomezan-danja sy hitandrovana io toerana io. Manano sarotra nefa ny fiatrehan'izany noho ny hamaroan'ireo olona mivezivezy eo an-toerana izay miteraka loto isan-karazany. Isan'ny foto-drafitr'asa tena ilaina ny kabine na toeram-pivoahana ampiasain'ireo mpitsidika sy ireo olona miasa ary mipetraka eo an-toerana. Mila ny fandraisana andraikitry ny tsirairay ny fitandronan'ny fahadiovana. Pour des toilettes propres, toujours plus propres, c'est simple et rapide. Ma solution, Harpic. C'est ça, l'efficacité Harpic. Et pour un intérieur agréable et frais, j'utilise le désodorisant Airwick. Lala spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 12 aprily 17 fa loka maro be no zarainy toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé-écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 5 miaraka amin'ny code barre izay hitanao an-damosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro de téléphone azy karapanondro, atova anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sophia Distribution Tanjombato, boîte postale 3975 Tana 101. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely, 12 aprily 17 amraiky 12 ratoany. Tombola spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Mama sa me mofo? Nao tagnanao toy sasao amin'ny savony ny tagnanao alohan'ny hagnomezanao hanigny aja ndreko alohan'ny hikarakaranao ny sakafo.
Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika famakina ampay be maso tantara iray tamin'ny fahagolan-tany no noentina nankalazana ny festival Odyssée d'Homère teny amin'ny Akany Arivosoa Anosibe. Festival izay ankalazainy firenena miisa 20 manerana izao tontolo izao. Fanadininy Gaetan Andriatsilavo. Sekoly iray eto Antananarivo renivohitra no nahitana ny festival Odyssée d'Homère isaky ny faha 4 ny volana Martsa tahaka izao. Famakina tantara ankalamanjana no ivon'ny festival. Firenena 20 manerana izao tontolo izao no mankalaza ny festival Odyssée d'Homère isan-taona ary fiteny mihoatra ny 40 no ampiasaina. Ny teto amin'ny Akany Arivosoa miisa 20 ireo mpandray anjara, nahitana ny solotenan'ireo primaire, ireo tanora-piofana sy ireo mpanabe. Tantaran'ny mpanjaka tamin'ny fahagolan-tany no novakina tamin'ny teny malagasy sy teny frantsay. Dia mikasika tantarana mpanjaka miaraka amina sasa izay mahanja tany amin'ny antikité, izany hoe tany amin'ny fahagolan-tany. Ny tanjona ny fanabeazana eto amin'ny École de la Science Akany Arivosoa karakarain'ny MNG dia mba ananan'ireto ankizy, ireto tanora izay ao anatin'ny fasairanana tanteraka ny ray aman-dreniny ilay antsoina hoe avenir amin'ilay na hoe ho avy mamirapiratra. Izany hoe ny tanora sy ny beazina eto amin'ny Akany Arivosoa dia saika ireo zanaka mpitona brika, ireo mpatsaka rano, ireo dokera miasa amin'ny taona entana any Anosibe ka tianay mba hiala amin'izay asa izay zareo rehefa lehibe mba hanana ny ho avy mamirapiratra afaka mivelona ao anatin'ny ankohonana. Misy 400 ireo ankizy sy tanora mianatra sy manovo fahalalana eto amin'ny Akany ary misy 13 ireo mpampianatra sy mpanabe. Ireo ankizy sy tanora no beazina teto amin'ny Akany rehefa vita ny fianarana nataon'izy ireo teny amin'ny université no noraisina ampianatra ireo ankizy sy tanora aty aoriana. Mampiavaka ny sekoly ny fahitana ny anaran'ny faritany enina eto Madagasikara isaky ny varavarana. Endrika fanehoana ny mahay ny malagasy ao anatin'ny fahasamihafana. Dia nentina ampisehoana teto amin'ny fianarana mihitsy manerana Madagasikara. Dia natao zany hoe ny malagasy rehetra zany dia tsy tokony zarazara dia navondro tao anatin'le batima ray le anaran'ny faritany. Zay nahatonga hoe amitsirana na fianaratsoa Toliara Mahajanga Antananarivo. Ratsy ivona mikarakara sy manabe ny ankizy sy tanora manerana ny nosy sy ny malaza gasy. Tezaina aratsaina, arabatana sy arapanahy ireo ankizy sahirana sy kamboty. Na eo aza ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny fanatotoloana mbola manana ny fomba mampiavaka azy ny gasy. Endrika iray isehoniny zany ny fisian'ny redoany eto amintsika toerana natokana angataham-pitahiana amin'ireo razana. Ny toerana fanasinana eny Andranoro Anteroka no entina aminao amin'ity androany ity. Gaetan Andriatsilavo hatrany. Manana endrika ny fangataham-pitahiana eto amin'ny doany Andranoro dia ny tany sy ny rano. Mandro amin'ny rano ireo tonga mangataka fitahiana ary afaka mitondra mody ihany koa. Toy izany ihany koa ny tany, antsoin'izy ireo hoe tany masina. Fahafahana fanadinana, fahasalamana, fahazahoana asa, filaminana, fahazoana zanaka sy ny maro hafa no angatahana fitahiana eny an-toerana. Tsy misy fanompotsy ampiaraky ny feo mandeha hoy ireo mpiambana ny rova. Ny fananana finoana no ilaina. Tony zany ny tempolo nita voalohany tety. Marina fa nisy ny tempolo namboarin'Andriamanitra. Fa ny tempolo malagasy zany dia tony aloha zany ny Andohana ary tony ny mbola lovain'ny taranaka faramandimy jusqu'à hatramin'izao. Misy mantsy ny fanenjehana hoe manompo sampy izay mandeha amin'ny tony, tsy manompo sampy mandeha amin'io fa mitovy amin'ny fivavahana rehetra ihany. Fa saingany tsy itovizany hoe misy zavatra kely tsy mampitovy fotsiny mbola misy ny sorona atao maneran'ny zavatra toerana masina ohatra izao maneran'ny Madagasikara. Ngamba ataoko any amin'ilay hoe doan'Andriamisara misy ny fitapo ny tsika mola hoe taom-baovao malagasy misy amintsika eto Madagasikara ny zavatra zany. Zao moa zany zao fotoanan'ny alamady dia misy ihany koa tsy maintsy mankasitraka le fotoanan'ny alamady dia misy zany zao hoe misy ny fomban-drazana atao anaty roka. Olona maro avy any amin'ny faritra, avy amin'ireo nosy rahavavy manana raha malagasy tonga mangataka fitahiana eto Andranoro avokoa. Raha ny lovantsofina
tovavy zanaky neny Beratsiry sy dadaberandriatsirano Iranoro. Saika hanao religiozy Iranoro, saingy noho izy tsara tarehy dia maro ny tsiriritra azy. Taorian'izay, nambady ahafahany namela taranaka izy. Azo ny toerana misy ny doany ankehitriny, ka izay no nahatonga ny anarana hoe Andranoro. Mipetraka mandrakariva ny tantara, mipetraka ihany koa ny mahamalagasy ny malagasy na eo aza ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny fanatontoloana. Malagasy ny malagasy tsy maintsy mijoro foana ary tsy maintsy misy ny fomandrazana tsy maintsy ataon'ny malagasy, zay mahamalagasy ny malagasy ary tsy maintsy mahamalagasy ny malagasy tsy ravana oviana na oviana satria ny vahiny avy any ivelany ara zao ohatra ny tonga zao métis ary tonga ty mihitsy izy manasin-draha dia mitazona ny mahamalagasy izy satria mety misy rasiny mahamalagasy azy eo anatiny eo. Mbola maro ny toerana ahitana doany tahaka izao eto Madagasikara. Samy manana ny endriny sy ny fomba fanao ny toerana tsirairay avy, fa ny ikambanany dia ny hoe toerana natokana fangataham-pitahiana, vavaka sy fitsaboana no atao amin'izy ireny. Raha ny eto Andranoro, isan'ny mampiavaka azy ny fisian'ny mpitendry zava-maneno, manampy ireo mangataka fitahiana na ihany koa ho an'ny tromba. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia mipetraka amin'ny laharana faharoa indray ny LGK Plus taorian'ny fandresena nanoloanan'ny Sabnam Omaly tao anatin'ny fiadiana ho tompo-dakan'ny Analamanga ny tanterahana teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Fanadidiny Tanila Ratondrarson. Tanterahina Omaly teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny lalao tara teo amin'ny LGK Plus tompon-dakan'ny ligna Analamanga farany sy ny AS Sabnam. Lalao izay tafiditra indrindra ao anatin'ny andro faharoa ho amin'ny fiadiana ny tompon-dakana Analamanga. Lavy ny LGK Plus tamin'ny isa 4 no tsy misy ireto mpifanatra tamin'ny ireto izay mbola mitoetra trany any amin'ny faritra mena eo amin'ny filaharana ankapobeny rehefa tsy nahita fa tsy fandresena iray tamin'ireo lalao 7 izay nataon'izy ireo. Niakatra any amin'ny laharana faharoa kosa manaraka ny AS Sadema ny LGK Plus izay manana isa 15. Raha iverenana ny lalao teo amin'ny rotota ny alakamisy teo 30 minitra ihany no hita ho niezaka nanohitra ny ekipa ny Sabnam ary dia nanjakany ny LGK Plus hatramin'ny farany lalao. Baolina roa tamin'ny alalan'ny Izola teo amin'ny minitra fa 2:30 sy tany amin'ny minitra fa 4:40 no hita ny LGK Plus ny alohan'ny fialan-tsasatra ary mbola Izola ihany koa napiditra ny baolina fahatelo azy ireo tany amin'ny minitra fa 4:50 ary ny baolina matin'ny belany na 4 ny isy minitra vitsy sy farana ny lalao. Ity no fandresena fahadimy azon'ny ekipa nandrefa Nambojanahary izay tsy ahivana fa taorian'ny fametram-pialany Menakely mpanazatra izany kluba izany teo aloha dia Kareka no mandray an-tanana azy ireo amin'izao fotoana izao. Tontolon'ny fanatsanjahantena hatrany dia mpikatraka 20 avy amin'ny ligy paritra enina no ho tonga indray anjara amin'ny ady fiantsinina ho tanterahana eny amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina ny alahady ho avy izao. Etsika izay tafiditra indrindra amin'ny fanokafana ny taom-pilalaovana 17 fanadina. Ady fiantsinina goavana miisa 20 no entiny ao anivo Federasiona Malagasy ny ady totohondry hanokafana ny taom-pilalaovana 17 izay ho tanterahina eny amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina ny lahady ho avy izao. Seo goavana tsy tahaka ny mahazatra, ahitana mpikatroka sangany avy eto Antananarivo, Amoron'Mania, Matsiatrambony, Bongolava, Itasy ary avy any Antsinanana. Izy ireo izay amelona indray ny ady totohondry Malagasy taorian'ny tsanganan'ny Federasiona izay efa tsy nisy nandritra ny taona maro. Isan'ny seo goavana andrasany maro ny fifandonana eo amin'ny Elisy Ilalaina, Chauvin sy Soloniaina izay samy efa nanandratra avo ny vonina i-pirenena teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Faintsitsika lamiona Mahamasina amin'ny efa avril indray any fianaratsoa miandry tsy moramora lesy miana amiko bandy any mifakahita ary. I marsa ao gymnase amin'ny efa avril miandry any fianaratsoa tsy sangisangy io za koa tsy natao azy hoe tanjona ho an'ny eo anivo ny atotohondro Malagasy ny andraisantsika anjara indray eo anivo ny sehatra iraisam-pirenena ka ity hetsika ity izay entina hitarafana sahady ireo isolotenantsika amin'izany lalao goavana iraisam-pirenena izany. Antenena sy inona fa ho tapitra treto ny disadisa eo anivon'izany taranja izany ka mba tsy ho sorona foana trany ireo atleta izay miezaka trany manao izay ho afany tokoa entina mpandrosoana izany atotohondry eto Madagasikara izany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia vahoaka amanjatony Novory Omaly teo amin'ny Trafalgar Square nanome voninahitra ireo maty nandritra ny fanafiana ny tranga tao Londres ny alarobia teo. Fanadidina amin'ny sarin'ny France 24.
niara-ny ombombavaka sy nanome voninahitra ireo maty vokatry ny fanafiana nataona lehilahy iray ny alarobia teo ny vahoaka britanika teo amin'ny Trafalgar Square. Raha tsy ivina, olona maherin'ny 7 no naratra ary 7 amin'izy ireo amin'izao fotoana izao no mbola miady amin'ny fahafatesana. 5 no fantatra fa namony ainy nandritra iny fanafiana teo anoloan'ny antenimera britanika iny. Nanatrika ny fotoana tamin'izany ny ben'ny tanàna ny Londres, Sadiq Khan. Momba ity raharaha ity hatrany, namoaka fanambarana ny pôlisy britanika. Ambaran'izy ireo fa ny EI na ny État Islamique ahitana ny Khalid Massoud ny tompon'antoka tamin'ny fanafiana ny trangany alarobia teo. Raha ny fanadihadiana nataon'ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana hatrany, lehilahy 12 taona ary no natao Angleterre ity mpampiororo ity. Olona 7 ihany koa ny fantatra fa nosamborina. Ahina ho nanomana iny fanafiana iny. Raha tsy ivina, ity fanafiana ny trangany alarobia teo ity ny fanafiana nafatesana olona be indrindra tany Londres taorian'ny taona 2014. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity nanome herinandro ny fitondram-panjakana ny piasan'ny faditserana ny anajanonana ny fizavana ara-toekarena ataon'ny mpitandro ny filaminana eny amin'ny serana mpiaramanidina Ivato. Voahosihosy ny asan'ny piasan'ny faditseranana raha ny fanazavan'ny Saint-Pidou. Ny revitra ny basiny ariva teo teny 67 hektara noho ny olana amin'ny aditany. Tsy manaiky ny ala amin'ny trano izay mipetrahany nandritry ny taona maro ireo olona mampiasa ny tany. Tsy milefitra kosa ankilan'izay ireo milaza fa tompon'ny tany ary farany moa dia maro ny tantaran'ny tranga teto amin'ny firenena tamin'ny 7 Martsa 1779 no tsy misy mahafantatra ankehitriny. Manoloana izany dia anisy ny fampirantiana narahana fampahafantarana teny amin'ny zaridainan'ny Mahamasina. Dia izay ny mamarana ny vaovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Tena koa manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Soava mandro daholo tompoko. Fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny Bonjour. Joantsika jiaby. Sardine Trésor. Sardine Trésor. Ny fampalalam-bavao miarahanao tamin'ny Sardine Trésor. Sardine Trésor. Omelette be.